Tsy tanteraka indray ny fihaonana teo amin'ny solombavambahoaka mpanohitra sy ireo mpikambana sasany teo anivon'ny governemanta izay nokasaina tao androany na hemitra amin'ny fotoana manaraka ity fihaonana ity. Raha ny soratra tazana teo amin'ny solaitra be tao Tsimbazaza androany maraina mbola tsy fantatra hatreto ny antony nanemorana izany. Raha ny loharanom-baovao teny Tsimbazaza dia minisitra efatra no nampanatsony ireo solombavambahoaka avy amin'ny fanoherana ny ministra ny tontolo iainana Max Fontaine Nandoniaina sy ny ministra Raramahiny Rafara Arasata ary ministra ny toe-karena sy ny fitantanam-bola Rindra Asimbelo Rabarnirina Arson ary ny ministra ny atitany ny Ritsora Ajavulolonyaina no voakasika izany. Izy filoham-pirenena vahiny sy ministry ny fiarovana vahiny asaina natrika ny fanamariana ny faha 5 taona ny fahaleovantena eto Madagasikara amin'ny 20 jona ho avy izao raha ny nambarany ministry ny foloalindahy jeneraly Lala Monja Saivelo eo ampiandrasana ny fanamafisana ny fahatongavan'izy ireo isika ankehitriny hoy izy tsy mbola nomeny araka izany ny anaran'ireo vahiny manankajy andrasana eto Antananarivo ireo. Araka ny nambarany ministera omaly alatsinainy moa dia eny amin'ny kianja eny Mahamasina ihany no ataony matso lehiben'ireo hery fiarovana sy filaminana ary eny amin'ny fariny vato anatin'ny tetikasa Lakarivo kosa no andefasana ny afomanga ho an'eto Antananarivo. Tapitra amin'ny fomba ofisialy ny aretina lefakozatra eto Madagasikara efa herintaona mahery izay no tsy nahitana ilay karazana virus type 1 izay miteraka ny aretina lefakozatra intsony teto Madagasikara raha nitatitra avy amin'ny sapan'ny firenena mikambana misana ny fahasalamana na ny OMS ireo hetsika fanaovana vaksiny fahobe izay natao tamin'ny 13 sy 14 no nahatongavana amin'izany dingana izany raha nivoalaza ny OMS olona mihoatra ny 7 tapitrisa no vita vaksiny teto Madagasikara nandritra ireo hetsika fanaovana vaksiny fahobe ireo. Ny fanjakana malagasy sy ny tetikasa maneran-tany ho famongorana ny lefakozatra no niara-ny asa tamin'izany. Ankoatra ny eto amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo dia misy fahatapahan-jiro mifandimby ihany koa ao amin'ny tapo-tanàna ny Mahajanga olana ara-teknika no mahatonga izany fahatapahana izany. Raha ny fanazavany tale regionaly ny Jirama ao Boeny misy tsy fahatombanana mantso izy ny vondrona mpiary herinaratra any orinasa iray izay ampiasain'ny Jirama ao an-toerana nanomboka ny 10 Mey ka tsy maharaka ny vokatra avy amin'ireo milina nanamafy ity tompony andraikitra ity fa ampy ny solika ao Mahajanga. Efa andalam-panamboarana izany ireo teknisiana ka hena tsikelikely ny fahatapahan-jiro ary foana izany amin'ny alina raha ny vaovao nivoaka teo anivon'ny pejy Facebook ny kaminina ambony vohitra i Mahajanga. Tsy isy ireo ekipa intsana tao aorian'ny fiodinana voalohany fiadinan'ny tompon-dakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja basketball N1A araka ny fanazavana nataon'ny Federasiona Malagasy ny taranja basketball aorian'ny fiodinana faharoa vao ilatsaka ireo ekipa 3 ratsy filaharana indrindra amin'ireo 12 mandray anjara araka ny fanovana teo amin'ny lafin'ny fifaninanana izay nanomboka tamin'ity taon'ity ny laharana faha-9 dia hijanona ao amin'ny N1A raha toa ka hiatrika ny dingana famaranana ireo valo voalohany eto Antananarivo avokoa izany dingana faharoa sy dingana famarana na lasy vavy izany no atao.